Manoloana an'izao fanonganam-panjakana vaovao izay misy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao dia mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe tena mbola azo antenaina ve izany hoe hoisy fiovana ao Madagasikara ao raha toa ka tsy misy ny fiovana Rafitra izay efa napetraky ny Frantsay efa hatramin'izay ka mandrak'ity ny androany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity faly sy ravo avokoa ny rehetra raha vantany voatafiditra teny amin'ny 13 mai tamin'iny resaky ny tolona iny satria fandresena no azo araky ny voalazany rehetra izay manerana ny nosy hatrany taorian'izay moa dia io ny fitondrana amin'izao ankehitriny zao izay eo ampelantanany tafika malagasy izay tary ny colonel Randrianirina Mikael amin'izao ankehitriny izao io mianatra fiovana ny rehetra ary manantena an'izay fiovana faratra izay ny daholobe amin'izao ankehitriny izao indrindra fa ireo tanora génération Z izay tena nitarika ny fidirana an-dalambe amin'ny fitakina sy ny fiadivana amin'ny tsirariny izay tao anatiny fotoana lavalava teo izay amin'izao ankehitriny izao anefa dia efa maro sahady no lasa kivikivy manoloana ny zava-misy ao Madagasikara ao satria tsy vitsy amin'ireo olona izay nitolona dia efa disy fanantenana sahady manoloana ny zava-misy ao Madagasikara amin'izao ankehitriny izao raha toa ka niandrandra an'izay fiovana sy fialana lavitra an'ny Frantsay izay mo no tena nirariny rehetra tao anatin'izay fitokonana izay amin'izao anefa dia hita sy tsapa fa mbola tsy afa-miala amin'izay Frantsay izay hatrany i Madagasikara ary mbola azo lazaina hoe ao anatin'izay fahaleovantena sarisary izay hatrany inona nefa ny tena olana nisy tao Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao mahatonga io Madagasikara io tsy mety lasa lavitra mihitsiny ary tsy mety lasa mandroso tahaka ny firenena rehetra maneran-tany nefa i Madagasikara dia azo lazaina fa nosy tena manan-karena fa ny vahoaka ao aminy dia mahantra sy fadiranovana avokoa tsy ny olana mihitsy ny olana eto fa ilay Rafitra misy no tena olana raha ao Madagasikara ao haka ohatra vitsivitsy sika amin'izay Rafitra misy ao Madagasikara izay raisitsika ohatra amin'ireo izay mpanao lalàna matetika mantsy ry zareo ao ambony ao ihany no manao lalàna sy mandany an'izay lalàna izay amin'ny alalan'ny tsangatanana sy ny maro hafa mba ahafahana mampiatra an'izay lalàna izay tadidio anefa fa ireo mpanao lalàna ireo dia tsy handany lalàna izay hamatotra azy ireo mihitsiny fa tsy maintsy izay lalàna hitany fa mahametimety azy ary tsy ahavoafatotra azy no holaniny izy ireo ao anatin'izay fandaniny izy ireo lalàna izay ny tiako resahana eto dia ry zareo ao amin'ny assemblée izany eo ihany koa ny eo amin'ny lafiny tombontsoa sy ny maro hafa indrindra fa ny karama tokony tsy avela ry zareo ireo no manapaka ny karaman'izy ireo fa tokony avela ny vahoaka no hanapaka an'izany rehetra izany satria araky ny voalazan'izy ireo matetika izay amin'ilay hoe izy ireo ane dia olon'ny vahoaka ary ny vahoaka nahatonga azy ireo tonga amin'ny toerana io ka noho izany dia tokony vahoaka izany no lehibe mibaiko izy ireo fa tsy izy ireo indray no ndeha hibaiko ny vahoaka fa matetika atao foana mantsy izay resaka izay hoe ianareo vahoaka ne no lehibe anay ianareo vahoaka no patron anay nefa ny zava-misy rehefa aveo dia mifanohitra amin'izay fa toa lasa fampandrinandresa fotsiny izay hoe ianareo vahoaka no lehibe mibaiko anay ny tena olana lehibe ihany koa dia eo amin'ny resaka fitondrana maro amin'ireo zay manodidina ny fitondrana matetika lasa manipy hoditra akondro amin'ny ilay mpitondra hanika mianjera ihany ny farany rehefa ela ny ela ny fitiavan-tena sy ny fitiavana tombontsoa manokana no tena isany mamotika any firenena efa hatramin'izay ka mandrak'ity ny androany maro ireo zay milaza sy mihirahira hoe tena tia tanindrazana sy tena tia hampandroso nefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia zavatra hafa no misy eo
Ny olana manaraka dia ny mahakasika an'ity resaka centralisme ity. Inona moa izany no mahatonga anireo vahoaka marobe izay mangataka amin'izao fotoana izao ny hanaovana décentralisation na faratany mizaka tena mba hialana amin'ity resaka centralisme ity amin'izay mantsy mba samy ahazo tombontsoa avokoa ny faritra rehetra ary mba samby ahaya handanjalanja sy kojakoja ny azy avokoa ao anatin'izay tombontsoa izay tokony ho samy ahazo mitovy avy ny faritra rehetra manerana ny nosy izay. Fa tsy sanatria akory lasa mivangongo ao andrenivohitra ao fotsiny izay rehetra tombontsoa tokony ho an'ny faritra maro samihafa ao Madagasikara ao. Ny tantara tsy fanadino ary tsy maintsy hojerevantsika kely ny pitsopitsony madinidinika ny amin'ny mahakasika ny tantara. Raha nijery tsara isika ny lanjam-bola ny malagasy talohany taona 2020 dia hita fa tena mbola ambony ny lanjan'ny volan'ny malagasy raha oharina amin'ireo vola vahiny tamin'izany fotoana izany. Ekena fa tsy mitovy ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao ny zavamisy tamin'izany fotoana izany. Fa raha toaka tsy nitotongana ny ekonomia malagasy dia tokony tsy totongana tahaka ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao ny sandam-bola malagasy izay hita fa efa tena tsy misy lanjany mihitsiny manoloana anireo vola vahiny amin'izao ankehitriny izao. Ny vidim-piainana miakatra nefa ny karama tahaka ny mbola ny karama tany aloha ihany ny karama misy amin'izao ankehitriny izao. Inona moa ny antony tena mahatonga an'izany fitotonganana rehetra izany dia io resaka centralisme io ihany. Teo ihany koa ny fanimbana ny vidin'ny vokatra izay tena mampalaza ny Madagasikara ary isan'ny iankina ny ekonomia Madagasikara teo amin'ny resaka filière vanille ity. Nanomboka teo ihany koa no ny fanaovantsony tamin'ireo orinasa lehibe izay mpitrandraka ny harena ny malagasy izay mpitrandraka harena ao Madagasikara ao. Tsy hilaza isika afa-tsy ny Ambatovy izay natao sonia tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2020 tany ho any. Teo ihany koa ny orinasa QMM izay natao sonia tamin'ireo fotoana voalaza ireo ihany koa dia ny base toliara moa tamin'izay fotoana izay efa nanangasanga ihany ka io izy izay naverina nosokafana tamin'ny taona 2020 dia 2020 io hatrany. Maro ny hirahira tamin'izany fotoana izany fa ireo orinasa ireo ane dia hanome asa ho an'ny tanora marobe ary ho tombontsoan'ny voaka malagasy. Nefa ny zavatra hita dia tsy tombontsoan'ny voaka malagasy mihitsy no misy eo fa tombontsoan'ireo mpitondra izay ny fandimby tao anatin'ireo vanim-potoana izay voalaza ireo. Raha toaka tombontsoan'ny voaka malagasy mantsy no tena tanjona tamin'ireo orinasa mpitrandraka ireo dia tokony nahavita be tamin'ny Madagasikara izy ireo na teo amin'ny fanamboaran-dalana izany na teo amin'ny fotodrafitrasa maro isan-karazany izay ho tombontsoa ho an'ny daholo be fa tsy sanatria akory tombontsoa ho an'ireo mpitondra fotsiny no tena hitany harihary tao anatin'izany rehetra izany. Tsy hilaza isika afa-tsy ireo anjara amina isanjato izay nalain'ireo mpitondra tao anatin'izay fifanaovantsony tamin'ireo orinasa voalaza ireo. Tsy hitonina anaran'ny mpitondra isika eto fa anjarantsika tsirairay no mamakafaka hoe izy avokoa ireo nitondra tao anelanelan'ireo vanim-potoana izay voalaza ireo. Araka izany dia Fampandrosoana any Madagasikara no tena irariny be sy ny maro nefa toa lasa fivarotana tanin-drazana indray no zavatra tena misy rehefa avy eo. Ny vahiny sy ireo izay tsy malagasy no avela hitrandraka malalaka ao amin'ny tanin'ny malagasy fa rehefa malagasy madinika izay mitrongo vahoamana no mba mitrandraka kely dia avetrany samborina sogadraina ao anatin'izany rehetra izany. Izany hoe lasa tompony maniry ny atiny zany i malagasy ao amin'io Madagasikara izay Raha manana io. Karaha tiana ny handroso dia mila ovaina ny rafitra rehetra izay misy ao Madagasikara indrindra fa ny lalàna mifehy amin'ny atsiroa eo anatrehan'izany rehetra izany amin'izay mantsy mba tsy hisy intsony ilay tsy maty manota ao anatin'izany rehetra izany. Fa raha mbola mipetraka foana ireo hoe lalàna izay miaro an'ireo izay tsy maty manota dia ho sarotra ny andrandrana an'izany hoe fiovana sy fampandrosoana ho an'ny Madagasikara izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka ady amin'ny rahasoa.